Zay ny mahakasika ny fivarotana ravinamba sy ny manodidina azy fa aretina maro no ateraky ny fialoton'ny tontolo iainana indrindra ny rivotra izay foan'ny olombelona raha ny fanazavana nentin'ny mpitsabo mety hiteraka aretina samihafa tokoa izany toy izao ny fanazavana hoentin'ny dokotera raha Arnosy Alexandra. Raha vao miresaka pollution moa zany tsika dia miresaka hoe loto hita maso na tsy hita maso. Dia ny aretina vokatra izay misy ny areti-tratra, dia misy ny resaka allergie, dia misy ny resaka areti-koditra. Izay zany amin'ny ankapobeny ny aretina azo avy amin'ny pollution. Ny fisorohana aloha zany dia tena miankina amin'ny isam-batan'olona mihitsy. Fa tsy misy olona voatokana na ohatran'ny hoe entité voatokana manokana amin'izay fa tsy maintsy mandray andraikitra daholo ny isam-batan'olona. Ny tsy fanarinirina fako eny amin'izay toerana rehetra andalovana eny koa anankiray izay. Ny faharoa ny ren'le orinasa lehibe ireny zany tokony manaraka fenitra iraisam-pirenena mba tsy isian'ny setroka miparitaka mamean'ny pollution dia ny déchet na ny zavatra tsy ilaindry zareo tokony misy traitement manokana mihitsy mba tsy hiteraka pollution. Dia ny ankoatran'izay ny resaka toe-tsaina. Ny toe-tsaina zany ny bazin'le izy satria ninona fikarakarana tao raha tsy ny toe-tsaina aloha ny miova voalohany dia misy foana amin'ny pollution. Izay ngamba ny azoko tenenina. Betsaka sady efa hiditra amin'ny fahavaratra zao dia raha tsy misy ny fandraisana andraikitra zany eo amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny manodidina rehetra dia hosahirantsika.